Araky ny fanambarako teny am-piandohana dia manambahiny ny fandarana mahery amin'ity ariva ity, vahiny voalohany ihany koa amin'ity taona 2024 ity. Tsy izany fandriamatoa Rakotomalala Fenohasina, filohan'ny Ligin'Analamanga Taranja baolina lavalava izay any Taranja mbola mandelo ny faninanana amin'izao fotoana izao. Miarabanao tonga soa eto amin'ny fandarana mahery, miarabanao ihany koa nahatratra ny taona 2024. Faly miaraba ny fandarana mahery ianareo mpiara-miasa rehetra tao anatin'ny mahery tratry ny taona 2024 ary faly miaraba ihany koa ny mpity baolina lavalava rehetra amin'izao fotoana izao nahatratra ny taona 2024. Iny ane ka taona feno fahombiazana ho antsika malagasy ity taona 2024 ity. Misaotranao mitondra izay teny fiarotsy izay ho an'ny mpanaraka antsika amin'izao arivo izao, ary indrindra ho an'ny Taranja baolina lavalava. Fanontaniana voalohany avy hatrany Andriamatoa Filoha, mbola tsy mifarana ny tao mpilalovan'ny izao fa mbola ao anatin'ny Ligin'Analamanga. Na izany na tsy izany tsy maintsy efa madiva ihany anao jery todika aloha tsika milohan'ny resahana zavatra hafa rehefa avy eo. Nanahoana izay dingana vita lalana ny diavin'izay raha iny taona 2024 iny aloha ho an'ny Ligin'Analamanga? Ho an'ny taona 2024 aloha ny manao zavatra tsy mora, be dia be ny lalana ny diavina ary soranan'Andriamanitra lehibe dia lehibe satria tontosasaona tsara avokoa izay zavatra nokendrena natao ary na dia teo ary ny zavatra madinidinika tena tsy efa-tsy teny fa isoran'Andriamanitra tamin'ny fanomezan'ny tolotsaina sy ny fanatanterahany laminasa rehetra moa zany fa avy amin'ny avokoa ny zavatra rehetra raha tanteraka. Ary amin'izao fotoana izao hiditra amin'ny lalao famaranana ny Ligin'Analamanga eo amin'ny skajy rehetra izay mino tantanany, vehivavy deuxième division, vehivavy top 8 ary ny junior sy ny top 14 indrindra. Mbola hidirantsika lalindalina iny rehefa avy eo Andriamatoa Filoha fa hiditra amin'ny tena tsipiriany lalindalina kokoa amin'ny Taranja baolina lavalava izay mahabe resaka ary nandritra ny taona 2024 iny afaka manao bilan tsotsotra ihany koa ve ianao mahakasika an'izay teo amin'ny fifandraisana amin'ny lafin'ny atao hoe tontolon'ny mpitsara, fifandraisana eo amin'ny Ligin'Analamanga sy ny mpitsara, fifandraisan'ny mpitsara sy ny mpilalao, fifandraisan'ny mpitsara sy ny mpijery, indrindra hatrany amin'ny tontolon'ny haino aman-jery dia somary nahazo laka izay resaka tontolo anatin'ny fitsarana Taranja baolina lavalava izay sy ny eo anivon'ny fitantanana. Inona ny azonao ambara mahakasika an'izay raha ho an'ny taona 2024? Misy bilan ihany koa ve azo omena ohatra ny lafin'ny resaka hoe mpitsara eto Analamanga, voasazy sy ny rehetrarehetra manodidina an'izay? Efa be dia be ny ezaka nataon'ny Ligin'Analamanga teo anatin'ny izay taona ny tantanana an'izay aloha angambany fa tao anatin'ny taona 2024 be dia be ny ezaka efa natao indrindra teo amin'ny fangalana mpitsara vaovao sy ny fanomezana formation ho an'ny resaka recyclage angambany. Raha hitantsika angambany dia mety hanora ny mpitsara amin'izao fotoana izao eo amin'ny lafin'ny ara-batana sy ny isan'ny mpitsara. Ny ezaka mihitsy ny Ligin'Analamanga tsy nampiasa an'ireo efa zokiny intsony fa mba hoe araky ny politika ny Ligin'Analamanga hoe politique de relève na hatrany amin'ny mpilalao na hatrany amin'ny arbitre mba olom-baovao sy olona tanora daholo no ilalao mba hananana relève ao anatin'ilay tontolo. Izay moa zany no tena anisan'ny politika ny Ligin'Analamanga hatramin'izay dia tanteraka izy hatramin'izao. Mahakasika ny fifandraisana eo amin'ny mpitsara sy ny Ligin'Analamanga aloha zany dia misy foana ary raha fitadidiako raha ny fampiresahana ambany miaraka amin'ny arbitre dia ny fiarahana tamin'ny président zako zany sy ny corps arbitral tamin'ity fitantanana ity angamba nisy fifanantonana bebe kokoa. Mahaleo tena tanteraka ve zany mpitsara? Mahaleo tena tanteraka ny mpitsara aloha eo anatin'ny fitantanana ny lalao. Tamin'ny herintaona raha mpitsahivy kely dia ny iza mihitsy no nanjay an-tanana ny fanendrena ny mpitsara tamin'ny herintaona tamin'ny tao mpilalovana 2014 io resahako io, fa tamin'ny tao mpilalovana 2015 dia nangataka ny club hoe alao hiverina any amin'ny mpitsara mihitsy ilay fanendrena n'ilay mpitsara tamin'ny taona 2015 manontolo iny zany
dia naverina tany amin'izareo moa zany ny fanendrena mpitsara dia misy ny nanakina hoe tsara ihany le ohatran'le taloha fa misy ihany koa ny lesona azo tsoahana be diabe zany ny zavatra tiatsika zany amin'izao fotoana zao ambara dia hoe na ny teo aloha na ny teo amin'izao fotoana dia misy lesoka foana fa misy zavatra tokony tsoahana foana amin'ny mahabilona zay hoe inona ny lesoka tokony tsoahana ary inona ny tokony ho arenina ho atsaraina ho amin'ny zavatra manaraka za zany mahita fa be diabe reo mpitsara niezaka manao ny zay tratrany teo aminatin'ny fitsarana fa mbola samy teny ihany koa hoe misy ihany koa nefa rehefa tena manao fanahiniana angambany sy satria raha tsy fahaizana manko rehefa be diabe ny recyclage sy ny resaka formation atao tsy tokony amin'ny resaka tsy fahaizana tsony le izy fa mbola amin'izao taona vaovao zany misarika ny sainy rehetra mba ho saina madio saina feno fitiavana an'le tontolo ho any amin'ny fanandratana an'le tontolo no hitondrantsika anazy fa misy zavatra efa tokony efa ilaozina efa ela be zany fa za mahita misy lesoka ihany le tontolon'ny fitsarana misy fotoana tsy maintsy mbola nasatsika eto amin'ny fandarana mahery hitondran'ireo mpitsara ireo fanazavana ihany koa ny momba azy satria saika izy hatrany aloha ny anjaran'ny rihatra rehefa misy ny atao hoe tsy mety fa tsy maintsy mbola ho asain'ny fandarana maherina ireo mpitsara na hitondra fanazavana amin'izay heverinareo fa mety fanatsarana ity tontolon'ny taranja baolina lavalava ity fa politika fanatsarana politika fanamboarana inona ny tena hoe heverin'ny Ligin'Analamanga zany mety fanamboarana ity taranja ity eto Analamanga satria raha nita be loatra ho manokana zany fomba fijeriko be loatra ny fileovana eto amin'ny faritra Analamanga nefa le vokatra zany ohatran'ny le avo teknika zany ohatran'ny tsy dia tena mahatakatra loatran'le ilaina inona ny tena hoe politika heverin'ny Ligin'Analamanga hampandrosoana n'le taranja ka zay mihitsy ny saika iverena kely teo iverena kely resaka le mpitsara teo tsika tsy dia avy amin'ny tsara loatra konga ny mampatonga le gidragidra sy le zavatra mitranginy ambony kianja eny za zany mahita hoe misy hoa reo mpitsara tena niezaka izy ary tena maro izy ireo fa misy ihany koa nefa reo mpitsara tena asa hoe manao fanahiniana sy le hoe tsy haiko hoe inona ny tena ao anatin'ny sainy zareo fa ny fileovana zany matetika tena mitodika amin'ny fileovana fa resaka mpitsara ihany fa matetika mitodika amin'ny fileovana hoe misy zavatra be diabe tokony ho amafisina sy ho atsaraina anatina fitantanana sy anatina resaka hoe fifampiresampila lao sy mpitantana anatina fileovana za zao mahita fa tatoato tady iverina le resaka famono amin'ny arbitre manentsika arbitre fikasihan-tanana zany fa tsy tokony zany nefa fanolozantsika efa ela be dia misy mpilalao misy club tena mahafiain'le izy miresaka amin'ny mpilalao hoe tsy azo atao zao mamaky règlement de championnat zany izy mamaky règlement intérieur izy dia tokony hain'le mpilalao sy le mpitantana tsy anjery zany reny zavatra voasoratra anatin'ireny hoe tsy azo atao zao zavatra zao fa misy nefa ny tena tsy mahafian'izay ihany koa le mpilalao sasany ny valeur ny zavatra tena tiako atsipy zany amin'izao taona vaovao zao zany dia zao ny rugby tadiditsika fa tena éducation io za zany tena mahita an'izay hoe misy fanabeazana ngeza be ao anatin'io rugby io dia tsy tanteraka ho andrehetra mihitsy io fa reto zavatra ananky efatra reto tena teneniko ny respect n'le fifanajana io zavatra io zany tena tatoato tena tsy voaja tsy voaraka ny tena araka tokony izy le hoe respect le solidarité zany eo ihany fa le respect sy le resaka iny ty intégrité ho an'ny mpitsara fametrahana n'ilay mpitsara amin'ny toerany amin'ny toerany zay zavatra zay zany eny atsipiko amin'ny club foana moa zay matetika hoe mila mitandro an'izay tsika satria izy ny tompony sifflet izy ny tompony lalao eny ambony kantsa dia matoy izy napetraka eo maharaka an'izay zavatra zay izy fa anjaratsika koa sao dia ny anina kosa ny tsy ampy ndre matofilo ny atao hoe fanabeazana ny anatin'ny club mihitsy ka zay re nyresako tamin'ny club maromaro hoe nyresaka manko inona ny tokony hanatsarana anazy io zany mila miverina any amin'ny voalohany mihitsy tsika efa za taona mahery zany rugby fa mbola izao foana tsika dia na any amin'ny resaka be na any amin'ny resaka rafitra ary tsy misy ny fifanajana ao anatina rafitra
dia tsy misy fifanajana entre-na mpilalao sy mpitantana, tsy misy fifanajana entre-ny club sy mpitantana. Dia zay zavatra zay raha taty aoriana zao tamin'ny taona 2015 iny zany tena nahita hoe mpilalao nanomboka nafiana azy, fa le olon-dehibe rehetrarehetra indray no miverina le olon-dehibe ny tiako tenena, le olona le mpitondra le ohatrany hoe entraîneur sy ny anina reny indray lasa mampirisika an'le joueur, fa le joueur efa matakatra an'le valeur an'le rugby hoe intégrité, resaka respect, resaka solidarité sy ny sisa. Miditra amin'ny tena zava-dehibe tsika andriamatoa filoha amin'ny herin'ny androany zany, raha tsy misy ny fiovana eo anao anamafy azy ny lalao famaranana fiadinan'ny tompon-daka ho an'ny top 14 zay dingana farany io ho an'ny division voalohany eto amintsika zany 3FB sy COSFA. Ohatrotry ny ahoana ny zavatra isy ahoana ny fomba fikarakarana fahitany Ligin'Analamanga izay hoe fileovana mbola samy amina atsika hoe boaty zay le fiantso azy mahazatra no tonga eo amin'ny famaranana. Ya amin'ny lahady zao tokoa no atao ny lalao famaranana eo amin'ny Ligin'Analamanga ny taona 2014 zany, sady ity taona ity koa moa no taona farany tantananay ny satria tapitra amin'ity daholo ny mandat taona mpitantana ho an'ny mpitantana rehetra, dia miezaka hatrany Ligin'Analamanga ameny tsara rehetra ohatran'izay efa nasehonay tany amin'ny nanomboka 2010 ka hatramin'izao. Efa fanondroany amin'izao ngamba nisy hoe boaty ny lalao famaranana raha tsy diso tamin'ny taona 2014 ngamba izy zay cheminot contre 3FB IRC nanao tamin'izay fotoan'izay, tia indray 3FB contre COSFA. Raha nahita ianao dia voalohany sy faharoa tao anatin'ny lalao fifanintsanana voaja le lojika zany tany anatin'ny fifanintsanana, ary azo lazaina ihany koa hoe io fifanintsanana io iny fifanintsanana iny zany ny azo namaritana hoe aiza ho aiza ny avolentan'ny rugby teto Analamanga. Quartier anankiroa angamba ny tafiditra tao anatin'ny telo ny tafiditra tao anatin'ny phase finale dia telo koa ny tao anatin'ny boaty, zay isa taona matetika ny boaty no BDB zany hoe nisy fehezana zany nataony quartier zany tao anatin'io taona 2014 ity, fa ho an'ny lalao famaranana io zany za mino fa samy technicien reo club anankiroa ifaninan'ireo samy ahitana ekipa pirenena maro ny mpilalao anaty ekipa pirenena maro zany na 3FB na ny COSFA zany samy manana traikefa anatin'izay ihany koa, ary samy tena tanora daholo ihany koa ny lalao ao misy manantena fa lalao famaranana hiavaka ho an'izay lalao famaranana rehetra io lalao io. Ny indro kely fotsiny dia ny kianja nandotam-penaka no anaovana anazy satria ny kianja Mahamasina zany ka zay zay eo resaka hoe ohatrotry ny ahoana zany ny fandaminana satria hatramin'izay tao amin'ny kianja Mahamasina mahazaka aloha ny kianja raha ny kianja ny Mahamasina, fa raha ny olona zaka ny kianja Makitsy hitovy amin'ny Mahamasina misy fanovana ve zany tsy fantatro mividy-pidirana, misy fanovana ve sa misy fepetra hafa napetraka ny Ligin'Analamanga andaminana ny mpijery? Ny mpijery angamba aloha mety hitovitovy ihany, tsy dia tena hoe mifakaiza amin'ny finale rehetra ihany io satria kianjan'ny Makia amin'izao fotoan'izao mety mahazaka ny amin'ny 10,000 place mahery ihany, matetika ohatrohatra ihany koa ny mpijery eny amin'ny kianja Mahamasina hatramin'izay fa ny vidim-pidirana tsy misy tsy miova fa 2,000 ariary ihany ny vidim-pidirana, fa misy fandaminana ataon'ny Ligin'Analamanga amin'ny fotoana io miaraka amin'ny FIP zany mba ampilamina sy ampidrindra ny resaka fitandronana filaminana sy ny anatin'ny kianja sy ny ivelan'ny kianja. Maraparantsika andriamatoa filoha fanambarana atao ihany le izy hoe fotoam-piasana tapitra amin'ity ny fotoana fiasana roa ho an'ny andriamatoa Rakotomalala Fenohasina mbola isehosehatra amin'izay Ligin'Analamanga zay ve sa hijery toerana hafa indray ao anatin'ny fanatsarana ny tontolon'ny rugby? Ya araka ny teneniko teo tena tokony amin'ity taona ity tokoa nanaovana ny fifidianana na tsy maintsy moa zany satria efa tamin'ny 2012 iny tokony natao dia tokony tamin'ny 2015 teo no hoe misy ny coupe du monde anaovana anazy dia amin'izao fotoan'izao ny emitra 2016 dia amin'ity 2016 ity zany tsy maintsy amin'ity 2016 ity nanaovana ny fifidianana rehetra ho anako ho an'ny fanatsarana ny tontolon'ny lavalava BDB ny asa mbola tena ari-tsaina tsy maintsy atao, fa raha vao mbola miravoravo tanana zany mpitantana sy ny tontolon'ny rugby amin'ity dia miemotra be indray ny tontolon'ny rugby ka iza dia vonona ny andray an-tanana an'io
fanatsarana ary tena fanatsarana amin'ny lafiny rehetra mihitsy hoy teo na ny any amin'ny fotony na ny amin'ny resaka rafitra zany na amin'ny resaka teknika sy ny lafiny rehetra dia vonina ny tenako mbola iseho sehatra ao anatin'ny fitantanana ny rugby ho an'ny Madagasikara mihitsy. Marana tanteraka ny fotoantsika miterevitendry matofiloha inona no amezanao izay resaka voalazantsika rehetra izay teto? Fotoanany tokoa zao atonga sainantsika piti baolina lavalava indrindrindra piti fanatanjahantena fa raha ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao dia aokatsika tsy hovariana intsony any amin'ny zavatra mahafinaritra fa ny zavatra mahasoa tena tokony jerentsika, tokony jery zavatra irayntsika, tokony ho solidaire tsika, tokony tanteraka ireo le fepetra efatra maha rugby ny rugby na valeur fondamentale ny rugby araka ny teneniko fa hatramin'izay hoe ny fifanajana sy ny fiarahana solidarité, respect, solidarité, intégrité, ny valeur ny tokony hipetraka zany reo ho an'ny rehetra anatin'ny tontolo mba hahafahana mampandroso an'ity tontolo ity fa tsy mijery tombontsoany izy an'izy tsika fa le tombontsoan'ny rugby irery ihany no tena tokony mitandrovatsika ka fotoanan'izao ahatonga saina ny tsirairay mba hifametanana amin'izay tombontsoan'ny rugby zany. Isaorana bitsaka ianao Invite Rakotomalala Fenohasina filohan'ny Ligin'Analamanga ny vahiny teto amin'ny fandarana mahery tamin'ity alina ity.